Toy izao ndray a manano teny zaraina zay omenantsika anio. Mila miasa ho an'ny hafa ianao olon'i Kristy tapany faharoa. Ampiasao izay efa nomezam-pahasoavana anananao na fampiakarana finoana ahaka ny voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatra ho voatsinapy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'io voaroy azy io hoe mifongora ary aoka ambolena any anatin'ny ranomasina dia hanaiky anareo izy. Na faminaniana ahaka ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia halatsako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Na mapepaka ahaka ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa mibeba amin'izao aratsianao izao ka mangataha amin'ny Tompo ndrao mba avelany izay noheveriny fonao. Na fahagagana ahaka ny voasoratra amin'ny Korinthiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny famantarana maha-apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana rehetra, tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe. Na afa-koa manana ianao satria ao anatinao Kristy tompony fahavenoana. Mandra-pioana tompoko.